fandaharana na ato naneho ny heviny filomarika Ravalomanana. Fandaharana tsy mahazo alefintsony ampiakatra ny raharaha eny amin'ny filakevim-panjakana ireo orinasa voakasika. Tsenam-barotra lehibe ilarana trany rehefa misy fotoana tsy hisokafana. Zoma fatelo amby roapolo ny volana Aprily ny taona 2024 manolotra ny arabary tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indrainao anatin'ny pejy ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao asaiko hatrany ianao anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia namoaka fanapahan-kevitra androany ministera 5 amin'ny ampitsaharana ireo fandaharana ady hevitra sy fandaharana maneho hevitra ara-politika amin'ny haino manjery rehetra eto Madagasikara. Miato tanteraka ireo fandaharana rehetra miendrika politika rehetra mandritra ny amin'ny anara-pahasalamana. Manoloana izany indrindra moa dia namoaka ny fanambarana androany ny filohan'ny mpanohitra ny RMDM ny filomarika Ravalomanana. Hoarantsika eo ihany izay fanadihadiana izay rehefa vonona ny sary fa nohizantsika ny vaovao aloha dia nitatitra mahakasika ny valanaretina Covid-19 voaray farany. Araka ny salanisa nivoaka dia tafiakatra 4,700 indray ireo olona vaovao mitondra ilay valanaretina Covid-19 eto Madagasikara omaly alakamisy 22 ny volana Aprily ny taona 2024. Ny eto amin'ny faritra Analamanga-Tranty no ahitana tranga betsaka indrindra amin'ireo olona voany ity valanaretina ity izay mitotaly 3,5 sy 500. Manaraka azy kosa ny faritra Sofia izay nisy tranga vaovao 17. Sivy ny tranga pahafatesana izay mitsinjara tahaka izao. Teto ny teto amin'ny faritra Analamanga, 4 ny tany amin'ny faritra Atsinanana, ray Vakinakaratra ary ray farany tany amin'ny faritra Iorombe. Mitotaly 530 sy 509 ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao ka ny 7,7 sy 300 amin'izy ireo dia ao anatin'ny fahasarotana avokoa na ilay antsona ihany koa hoe forme grave. Tamin'ny alalan'ireo fitiliana 7,7 sy 709 natao moa no nahazahoana ireo vokatra ireo. Mandra-piandry ny fahatongavan'ny vaksiny fa nefitra ity valanaretina mandrepaka olona maro ity dia ny fanarahana ireo fiapetra-sakana toy ny fanaovana aro-tava sy ny fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony matetika. Ny fampiasana ny gel désinfectant aloha no fanajana ny elanelana iray metatra no isorohana ny fiainana ity valanaretina ity. Eo amin'izay lafim-baovao mahakasika ny amiany eto Madagasikara izay hatrany dia anisan'ireo tsenam-barotra tsy mahazo alalana ny sokatra ho an'ny rahampitso ihany koa ireo tsena lehibe na ny grande surface izany. Tsy maintsy napetraka ho azy ireny ny fandaminana manoloana ny fahamaroan'ny olona miantsena ho an'ny androany. Raha vora Zafimahenina, tahiry ny aina. Tokony tamin'ny 10 ora maraina no efa nanomboka tonga tsikelikely ireo petsena tato amin'ity tsenam-barotra lehibe ity. Manangona entana ho an'ny sabotsy hatramin'ny alatsinainy no atao ireo nanontany iny tsy nentina alaina feo sary. Mahalona trangana retina tsy mitsaha-mitombo. Tsy maintsy misy moa ny fepetra raisin'ireo tompon'andraikitra amin'ny itony toerana itony mba tsy hitangorona ilahatra na hiara-hiditra ireo petsena. Hoe tsy mihoatra ny olona 50 ao anatin'ny toeram-pivarotana zany. Dia rehefa betsaka ilay olona dia sakananay avy any ivelany mihitsy dia ampidirina tsikelikely zany ilay olona rehefa avy eo. Tena be da be mihitsy mety tonga dia zareo tsy milahatra fa izay no mametraka an'ilay fandaminana satria tsy maintsy manaraka an'ilay geste barrière ilay manositra gel sy ny température frontale. Na mitombona kosa ny entana ho an'ireo sakafo masaka azo hohanina eo no eo. Tsy azo tehirizina ho an'ny rahampitso anefa izany efa niomanana melony tokony ho atao. Pina kely fotsiny izany satria ina moa hoe izany ilazako azy hoe prévu hoe misy olona izany izay dia nampina kely fotsiny. Raha ohatra ka tsy lany resaka momba ny hoe légumes sy ny yaourt sy tahaka izany aloha iny misy daty iny. Dia mbola afaka amidy zany amin'ny alatsinainy satria izay rehefa manao commande jour le jour. Raha ohatra hoe midy rapitso dia androany dia efa commandiny. Fa resaka momba fabrication locale ato aminay zany raha vao tsy lany izy androany
dia tonga dia potehana na amidy mora amin'ny personnel ny rivan'io ihany zany hoe androany riva. Etsivina fa rahampito sabotsy ny alahady izao no lazain'ny fanjakana fa confinement total. Ny indrikely anefa misy ny olona iray isan-trano no mbola afaka miantsena ary misokatra hatramin'ny iray ora tolakandro ireo épicerie. Fiboana tsy tapa-kevitra ho ireo mpampiasa ny tamazotra tserasera. Ny sasandray milaza fa mandritra roa andro io vao mivoaka i corona. Sarisary zaritena ny moa izany saingy kosa manam-pirofo fa tsy matotra amin'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra ny fanjakana. Eo amin'izay vaovao sosialy izay hatrany dia norarana tsy nanao ny asa fivelomany ho an'ny androany mpivarotra teny Mahamasina. Velotaraina izy ireo araka izany. Miantso ny fanjakana tsy handray fepetra tsy misy vahaolana afaka hitadiavana ireo mpivarotra. Ravo Razafy Mahenina sy Andra Rakoto Malala. Tsy araka ny fanambarany filoham-pirenena ny alahateo ny zava-mitranga. Lakamisy no fantatra fa tsena ny Mahamasina tsy azo ivarotana. Saingy androany maraimbe feno mpitandro filaminana teny an-toerana nanakana ireo mpivarotra nakana entan'izy ireo. Vahaolana maharitra no tadiavin'ireo mpivarotra fa tsy raha matahora lava. Le tsena lakamisy zany efa mikatona, tsena larobia efa mikatona, tsena sabotsy efa mikatona, tsena andavanandro kely mba hivarotan'le olona zany dia maninona tsy vahana le olana hoe tsena andavanandro efa 3 andro nge sisa satria sabotsy sy lahady efa confinement. Inona zany no tokony vahaolana omena an'ireto mpivarotra reto satria reto ny ekolazin'ny peratra tsy maintsy aloha zao. Ny hofatrano mandoa hofatrano ireo olona ireo. Hanina hoaninay dia davina isan'andro ety. Me vahaolana izay tompoko Andriamatobe ny tanàna satria izao fijaliana ety. Izay zany tsy mivarotra latsinay mandra-pahatonga inona no hoaninay, inona ny andavanay hofatran'olona. Raha ohatra ary izay tsy navelany varotra ny tokony mba namena vahaolana izay namena toerana hafa. Izay tsy namena toerana hafa izay. Rehefa misy ny olana mba misy ny vahaolana koa. Rehefa ohatra kosa zany tokony mba nampiantso izay izy zareo hoe mandra-pahatonga an'izao ny fitoerana mety hoe tsy azo ivarotana eto. Fa tsy misy olona mba afaka mifampiresaka aminay mba afaka mifandinika aminay. Izay ny raha mivarotra izay androany Zoma dia hoaninay sabotsy sy lahady ny tadiavinay eto tsy ampy hoaninay izany fa efiana vahoaka majinika na tonga fitondrana eo amin'ny fitondrana. Fa maninona ny orinasa vaventy afaka misokatra fa majinika amin'ny tady mba hoaniny tsy afaka mitady fa mpanantenana ny nataony hoe afaka mikarama mba tsy nitsena lehibe any foanana nefa andavanandro tsy avela mitady ny olona tsy avela maninona ny teny tamin'ny fahita lavitra izy tsy niresaka sosialy mba hoaka mihitsiny. Marary ianao lazaina fa maimaimpana ny fitsaboana nefa tonga any rehefa tsy manam-bola ianao tsisy pirara ny olona tsy avela mitady ny hoanina. Aiza zany ny zoan'ilay majinika kely. Tsy izy fa tena mangataka mihitsy mangataka mitondra hoe mba jere ilay majinika fa nona ny vahoaka. Satria rehefa misy zavatra atao ve dia afaka atao mitangorona ny majinika rehefa mba mitako ny zoana ny majinika dia aparitaka ravaina. Androany tokony mba mena fahafana zaho hivarotra satria zaho maka entagnan'olona ny volan'olo tsy maintsy enjena. Dia inona zany ny tokony ho atanay rehefa tsy hivarotra zaho ny zanakay nefa efa tsy mihinan-kanina. Miaina ve hoany zany le aretina rehefa tsy mivarotra le olona zay nampitondraina le fanjakana miaina ve le aretina sa no aretina iza zany le aretina. Zavatra midinay mora simba tsy afaka miandro hoe latsinay zay vao mivarotra. Tsisy fifampilazana hoe tsy mivarotra androany Zoma fa ny fifanarahana sabotsy sy alahady any tsy mivarotra. Fa ny polisy tonga dia mandoaka maka entana mandrobanay fotsiny. Ny ilainay hoe rehefa tsy ampivarotana izahay dia omena zavatra ataonay. Fa sady tsisy ninina fa tonga dia bataina fotsiny hoe tsy mahazo mivarotra dia izay. Ny mpitandro filaminana trano no vahaolana ny fitondram-panjakana hampanginana ny madinika. Voatokana ho andro tsy azo ivarotana nefa raha mpitso ny alahady raha ny mpivarotra madinika tsy misy mijery ny sosialim-bahoaka. Eo amin'ny vaovany maresaka iraisam-pirenena dia nisehoana lozan-dranomasina tany amin'ny manamorona ny Libia omaly. Samy voalaza fa nitondra mpitsompinena manodidina ny 300 teo ity niaran-doza ity. Vatana mangatsiaka ampolony mahery teo no hita tany an-toerana nandritra ny fotoana nanaova ny samy mpanao vonjena ny fikarohana. Mialy Rarinombana sy Manorandre Malala. Ny fanambarana navoaka ny fikambanana iray antsoina hoe ONG SOS Méditerranée omaly alakamisy no nahafantarana fa nisy vatana mangatsiaka natsingevan'ny rano teo akaikin'ny sambo iray teny amin'ny morontsiraka manamorona ny Libia.
Antsoazon'izy ireo avy amin'ny vondrona mpilatsaka an-tsitrapo ny talata teo mikasika mpifindra-monina tojo fahasahiranana sy fisiana sambo telo teo amin'ny ranomasina iraisam-pirenena any Libia no ny andohan'ny raharaha. Nanao ny fidinina ifotony ny sambo-mpamonjy vona ao amin'ny ity fikambanana ity ka izao nahatsikaritra vatana mangatsiaka ampolony mahery natsingevan'ny ranomasina izay nisy amboaravoara izao. Araka ny loharanom-baovao dia mpandeha manodidina 300 teo no tao anatin'ireo fitaovam-pitaterana an-dranomasina niaran-doza ireo. Tsy nahita olona velona tany an-toerana nefa ireo sambo mpamonjy vona nandritra ny fikarohana nataon'izy ireo araka ny nambarany mpandrina ny fikarohana sy ny famonjena hatrany. Ny loharanom-baovao ihany koa no nahafantarana fa nikasa ho any Eropa ireto mpifindra-monina ireto izao niaran'ny lozan-dranomasina izao. Tsy misy fanantenana intsony ahitana ireo velona, hoy ny nambarany mpanao gazety iray anisany nanao fidinana ifotony niaraka tamin'ny sambony fikambanana mpamonjy vona io. Ny faharatsian'ny toetry ny andro no nampivadika ny sambo akasarotra ho hatrany izy no hatafavoaka velona ireo mpandeha. Ny herinandro lasa teo dia nanambara ny komisarian'ny firenena mikambana misahana ampitsoponenana sy ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fifindra-monina fa vatana mangatsiaka mpifindra-monina 270 izay nahitana zaza iray farafahakely no hita tao aorian'ny lozan-dranomasina ny anjady tamin'ny sambon'izy ireo tsy lavitry ny morontsiraka itony izy. Mpifindra-monina tsy latsaky ny 317 no fantatra fa namony ainy ateo amin'ny ranomasimbe indrindra fa eo amin'ny lalana afovoan'ny Tunisia sy Libia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary raha ny voalaza hatrany. Efa nitanteriko tao amin'ny taminao tany amin'ny fiantombohan'ny vaovao makasika indrindra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny entin'ny filohan'ny mpanohitra ny RMDM ny filoha Marika Ravalomanana ho an'ny androany kosa satria efa vonona ny sary ho rahantsika avy hatrany izay fanadiadiana izay. Ny voromaika ny RMDM androany ariva taorian'ny ny fivoahan'ny fanapahan-kevitry ny ministera misadimy amin'ny fampitsarana ireo fandarana ara-politika amin'ny ainamanjery rehetra eto Madagasikara mandrapatapitry ny amiana ara-pahasalamana. Tsy nilefitra ary namaly izany avy hatrany ny avy amin'ny RMDM androany ariva ihany ka namoaka fanambarana tamin'ny alalan'ny filoha Marika Ravalomanana. Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM fanambarana araka ny décision interministérielle navoaka ny fitondram-panjakana ny 2 Aprily 2024 zay mandrara ny faneho-kevitra sy ireo adihevitra politika eny amin'ny aina aman-jery rehetra dia manameloko ary toerinay amin'ny endriny rehetra izany fanitsakitsahana mizohany ho hevitra malalaka izany izay voarony lalam-panondrenana. Everinay fa fanaovana didijadona ankitsirana ary fanamotena tanteraka ny demokrasia izay vao mitsiry eto amin'ny firenentsika. Niady atao amin'ity valana retina coronavirus ity tsy manakana velively ny faneho-kevitra politika eo amin'ny olom-pirenena, eo amin'ny mpanao gazety ary eo amin'ny mpanao politika sy ny olon-tsotra. Mitaraina daholo ny akabeazan'ny olona noho ny tsy fifehezana sy ny tsy fahitan'ny mpitondra vahaolana amin'izao valana retina coronavirus izao. Maro ny malagasy no maty n'ity valana retina ity. Feno ny hôpitaly tsy ampy ny fanafody ary raha misy ary dia lafo tsy takatra ny akamaroan'ny olona. Ny vahaolana hitan'ny mpitondra dia ny fanampenam-bava ireo olona mbola afaka miteny sy manao hevitra tsy azo ekena izany fomba mamoehitra zany. Tsara ny mampatsiahy indray fa ny amena ara-pahasalamana dia tsy tokony atao fitaovana anitsakitsahana sy anapitena ny demokrasia ary ny zo fototra
anisan'izany dia ny fahalalana maneho hevitra aoka ny mpitondra tsy anafina ny tsy fahaizana ny tsy fahombiazana ny fitavozavozana na ny etantisme amin'ny fanampenam-bava ny olom-pirenena toy izao amafisina indray fa melohanay ary toerinay amin'ny fomba rehetra izao fanapaha-kevitra diso sy fanaovana didy jatona eto amin'ny firenena malagasy zao. Eto ihany koa dia manao antso avo amin'ny voaka malagasy tsy akanavaka izahay mba tsy anaiky ny fametrahana ny didy jadona eto amin'ity nosy malalatsika ity. Masina ny tanindrazana ombantsika Andriamanitra. Mazava ny voalazan'ny filomarika Ravalomanana rehetra teo fa fanitsakitsahana ankitsirano ny demokrasia izao ataony mpitondra fanjakana izao. Manapirofo mba raha-mpanohitra hatramin'izay izao fihetsiky ny mpitondra izao fa mpitondra jadona tsy mahazaka demokrasia ity mpitondra fanjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ity. Raha iverenana ny tantara dia ny resaka jadona no nampiaingana ny filomarika Ravalomanana nandritra ny tantanany ny firenena. Izy no tena mpanao didy jadona ankehitriny. Efa tsy tenenina intsony ireo karazana tranga miendrika jadona teto amin'ny firenena. Alaina kely ny tanim-bahoaka amidy amin'ny vahiny ny velaran-tany misy ireo arena kibony tany any amin'ny faritra maro. Avily ny saim-bahoaka amin'ny amehana ara-pahasalamana satria manany ivoan'ireo dosie maloto sy ny maro hafa any ka ataony ny tserefesy mandidy. Izao indray dia hitsakitsahana ny zofototra ahafahana maneho hevitra araka voalaza lalam-panorenana ao amin'ny 20. Rehefa tsy mijery afa-tsy ny lalatokana dia tsy misy ny teny fampiarana sy fifampidiniana araka ny lalam-panorenana malagasy dia efa miroso amin'ny didy jadona izany. Eo amin'izay lafim-baovao mahakasika ny taratasy navoakany ministera mandrara ny fandefasana fandarana miendrika politika sy mampidra antso ataroby izay hatrany dia manohitra izany ihany koa ireo orinasa fanaovan-gazety sasasasany ka nisy androany ariva ny valandresaka nataon'izy ireo ny mpanao gazety. Mialy Rarinombana sy Andra Rakotomalala. Manomboka androany dia fandagana maro toy ny miara-manonja, kapitandroka, invité du jour sy ny maro hafa no tsy azo alefa amin'ny anao manjery intsony. Fanapahan-kevitra ara-ministerialy no nivoaka izay manambara fa ireo fandagana amin'ny anao manjery miendrika fanohitohinana ny filaminam-bahoaka sy ny firaisam-pirenena nasionaly dia voarara ny fandefasana azy mandritra ny amehana ara-pahasalamana. Izany fepetra izany koa dia mikasika an'ireo fandagana fampidigana antso ataroby mivantana ao anatin'ny faritra Analamanga, Atsinanana, Boeny ary Sofia. Izany hoe ireo faritra voakasika amin'ny fihibohana. Manoloana izany fanapahan-kevitra izany moa dia nanaovana andresaka tamin'ny mpanao gazety ireo solontenan'ireo anao manjery sasany toa ny MBS, ABC, Sou FM, AZ Radio ary ny Real TV momba io raharaha io. Nanambara tamin'izany moa Fidèle Razara-Pierre fa mirefeo ireo anao manjery ireo ary tao anatin'ny fahantarana tokoa no nandraisana ny vaovao. Ireo onjam-peo zany dia mandefa fandarana ary miresaka lafiny politika, sosialy, toe-karena sy ny fiainam-piarahamonina amin'ny lafiny ankapobeny zany reo. Tsy voatery hitovy ny zavatra vokarin'ireo fa manao fandarana ary tsy fandarana tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana no namokarana azy fa efa hatramin'izay fa mifanojo le izy ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana. Gaga be zany zay satria hoe tsy azo atao manao an'le fandarana. Nefa amin'izao fotoana izao mihitsy no ilaina ny fanomezam-baovao ho an'ilay teratany malagasy mpahitandrazana amintsika sy izay mipetraka eto amintsika zany hoe zao ny zava-misy, zao ny tsara ho fantatry ny olona. Dia izay ny mahagaganay zany fa maninona amin'ilay vanim-potoana tena ilana an'ilay vaovao no foanana zany le zoomeny lalam-panorenana le droit mi-informer an'ilay vahoaka zany. Nanamafy ihany koa endrika Rakotomanatsoa dalehan'ny famohan'ny ABC fa efa maro ireo fandahana no volavolain'ireo anao manjery manohana ny fanjakana saingy tsy nahatohitra ireo fandahana tsy avela alefa ireo. Fa ny zavatra hita tato anatin'ny volana vitsivitsy dia izao nisy rapport de force aloha ny ezahany zareo napetraka, nisy fandarana ny foronona tao aloha zany hoe nisy etapy io ny brouillage sy ny sisa tany aloha tany zany efa niarahany ainy regny
ny fanetsehana compte fake tamin'ny sehatra samihafa ny rahana ny ainy reny nanenjehana ny mpaneo hevitra nanenjehana ny mpanao gazeta nanenjehana zay iverina fa tsy mitovy-hevitra ny teny dia amin'izao fotoana zao ny lokeliny zao ny rahantsika nafantatra hoe nisy fandarana ny azana ny foronona ny azana ny sotomana ny foniny olona ka eo mihitsy ao anatin'ny asanay voatotoana marary anay zany fa ilay olo-pirenena mihitsy rehefa tsapan'ny fitondram-panjakana hoe na inon'inona nanaovana n'la fandarana samihafa miresaka ny tena zava-misy ainan'ny vahoaka jerena tsy mety tototra tsy mety takona ilay fandarana na fandarana tsotra nasana vahiny io na fandarana fanaovana famakafakana nanambaratrano moa ireto solotena ny orinasa fanaovan-gazety ireto fa misy ako no mivantana any amin'ny kitapom-bola ny orinasa ity fanapahan-kevitra ity dia tadiditsika tsara tamin'ny roapolo sy roa arivo nisy ny amiana ara-pahasalamana tamin'izany fotoana zany dia nanao réquisition ny fanjakana tsy nisy na hainao manjery ray angamba nandaha ny réquisition zay nataon'ny fanjakana nananakorotana amin'ny fampidiram-bola ny station aza zany satria amin'ny orandehanany dokam-barotra tsy maintsy anaovana an'le satria prime time daholo nalain'ny fanjakana tamin'izany dia nanaiky station tsy nahazo na ny ariary avy zany fitondram-panjakana androany zany manarina an'le fatiantoka tamin'ny roapolo sy roa arivo ny onjam-peo rehetrarehetra tonga indray le hoe tsy mahazo manao an'le fandarana nefa tadidio fa reny fandarana reny isan'ny antoka hidiram-bola ao anatin'ilay ainao manjery zany miompeo izahay satria hita moa zany fa misy mifanotoinana ny asa fanaovan-gazety liberté d'expression liberté en presse ka mirahiny zay miompeo amin'ireo orinasa reo zany manoloana zao zavatra hitatsika zao zay ngamba ny azoko lazaina akoatran'izay manamafy ny teny namana fidèle teo moa amin'ny resaka arabola zay tena ataoko hoe misy mavesatra dia mavesatra mihitsy ny fiatraikana raha miresabola manokana zany ny orinasa ohatranay satria anisan'ny fandaharana ahafahanay amin'ny mahabe mpijery azy indrindraindrindra dia ahafahanay misintona an'ireo annonceur nareo orinasa tsy miakina mba te hanao dokam-barotra izany ka tsy hainay ny tsy rahina sy iompeo amin'reto média aravavy rehetra zany manoloana an'izao zavatra misy tsy efa tsy fahazakana demokrasia ve izao satria fiainana ny fahalalahana maneho hevitra ary potehana tanteraka mihitsy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ho an'ny miara-manonja manokana dia efa nisy ny antso nataony ho an'ny olafitry ny mpanao gazety sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hijery akaiky ity toetra raha ity tsara ny manamarika fa amin'ny alatsinainy izao dia ampiakatra ny raharaha eny amin'ny filan-kevim-panjakana ireto ainao manjery ireto fa manoloana ity taratasy navoaka ny gouvernemanta mandrara ny fandefasana fandarana politika amin'ny ainao manjery sasany ity dia nitondra ny heviny izy tamin'ny alalan'ny Antsoa Tarby mikasika izany ihany koa ny avy eo anivony olafitry ny mpanao gazety nambarany azy fa miendrika ho jadona izao fanapahan-kevitra izao mialy raronombana sy tahiry ny aina na dia efa tsy toteny intsony azy ny olafitry ny mpanao gazety na ny OJM dia nandroso ny heviny izy ireo mikasika ny fepetra no raisin'ireo ministera maromaro izay mandrara ny fandefasana fandarana politika sy ny fidikana mivantana amin'ny alalan'ny Antsoa Tarby ka anisan'izany ny fandarana miara-manonja nambarany miary Rasolofoarjona sekretera jeneraly ny OJM teo aloha fa tsy mety io fanapahan-kevitra izay efa manakaiky ny jadona io tamin'ny taon-dasany OJM hoy izy dia nilazany amin'ny tsy fiatezany fanapahan-kevitra tahaka izao saingy tsy nohenona izany tokony ho tonga saina hoy izy ireo lehibena orinasa an-tserasera ary ny firaisan-kinan'ireo tompona orinasa an-tserasera sy ireo mpanao gazety no vahaolana hiadina amin'izay jadona nataon'ny fanjakana izay fa nitsakitsahana ny zo fototra trano no zava-misy eto amintsika isaky ny misy olana hoy miary Rasolofoarjona i Madagasikara irery ihany koa no tany milaza azo demokratika sy manaja izany manao ity karazana didi-jadona ity kanefa tsy ahitana izany any amin'ireo firenena matanjaka toa ny Brezila sy Etazonia tsara no manamarika fa ny 20 Aprily lasa teo dia nivoaka ny laharan'i Madagasikara eo amin'ny asa fanaovan-gazety raha ny fandaharana nataon'ny Reporters sans frontières ho an'ny taona 2024 eo amin'ny laharana fa 7 maneran-tany isika amin'izao izany hoe very laharana telo i Madagasikara mihoatra ny tamin'ny taon-daza 2024 satria isika teo amin'ny laharana fa 4 Iverina fa anisana naratsendrika any Madagasikara ny fampitsikana mponjam-panao gazety izay nisesy ny taona 2024 ankoatra izay dia mbola nisy ihany koa ny fampiatsona mpanao gazety natao fanadihadiana teny amin'ny sampana heloka behivava ny Zandarmaria-pirenena
Azo antoka indray araka izany fa hemitra ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara satria dia tsy loza ny jadona ny zava-misy eto amin'ny firenena. Fa totosa androany ihany koa ny hetsika tabataba no tanterahin'ny vahoaka n'Antananarivo sy ny fandrenesana araka izany ny kirurioka sy ny vuvuzela tiany ampandrana Ambojatofo 67 hektara sy ny tamin'ny toerana hafa. Maro ireo ny kapoka vilany sy izay fitaovana teo ampelantanany. Ndeo arahantsika atao anatiny ity fanadiadiana ity ary ny rindran-tsary mahakasika izay. Fa anisan'ireo narainy mpitandro ny filaminana akaiky hatrany ihany koa moa i Clémence Rariny izay olom-boafidy no sady filohan'ny FTAR. Maro moa ireo taxi na fiarakaretsaka no nanoana ity hetsika ity satria marary azy ireo ny letrezana ataony ben'ny tanàna amin'ny fitadiavana fomba rehetra ampidirana ny taxi moto eto Andrenivohitra. Toy izao indrindra ny fanampanazavana mahakasika izay. Ianareo zao no miseho tena hoe tompony sy tena niseho nametraka an'izany hoe demokrasia zany eto Madagasikara. Zahay tompoko de marary zay amin'ny sehatrasa misy anay aloha voalohany, marary zay amin'ny vahoaka malagasy anay de marary koa zay amin'ny olom-boafidy satria ny zavatra rehetra atao dia ataonareo amin'izay mampety anareo. Ka ahoana moa izahay no terenareo angina ary andefasanareo emoreга intimidenareo. Fa ny ady tsotra hoe firenena demokratika Madagasikara ray zay faharoa olo-pirenena maneho hevitra tsy mikorotana. Dikan'izany tsy tokony anaovana fampitahorana sy ramatahora ohatran'izao. Zay kosa zany zavatra tena hitako hoe tsy mety ary sambany teo amin'ny fiainako no nisy an'izany hoe mandeha anao dia tena arahana tena hoe arahana vaoarina mihitsy arahan'ilay mpitandro filaminana vaoarina. Inona ny atahorana? Vao taxi telopolo
vao taxi telopolo ny resaka eto marary zay oa matoa zay mijoro dia taxi telopolo zay dia ataonareo ohatr' zany avy aloha fotsiny zay iteny rehefa misy zavatra tsy marary anay ohatra ny tamin'ny fotoan'androny rehefa narary anay zay nareo zao mihitsy nisan'ny naprisika anay hoe ataovy ry Clémence fa maninona rehefa ankehitriny zay mahatsapa marary dia terenareo angina terenareo amin'izao fotoana izao ny hainao manjery be dia be tsy amoaka fampandaharana mahakasika ny resaka hoe fanehoan-kevitra ianareo nefa nametraka ny kianjan'ny demokrasia ianareo nefa no tena milaza fa hoe tany demokratika Madagasikara ka tany tandalana azafady tompoko azafitahana ny olona tapitra ny fampalalam-baovao tamin'izao alizao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa ny ekipa ny MBS iray manontolo ny arananomana sy ny arana tontoso izao fampalalam-baovao izao fa ampahafantariko kely aloha ianao fa hoarainao aoriana izao fampalalam-baovao izao ny fandaharana manontolo makasika ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony filohan'ny RMDM ny filoha Marika Ravalomanana rahantsika tao anatin'ny fampalalam-baovao teo fa hoarahintsika indray rehefa vita izao fampalalam-baovao izao aoriana izay dia isany koa ny fandaharana sahila zao iarahantsika hatrany amin'ny mpanohitra eto Madagasikara dia izay ihany koa ary tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray